dia afaly miarabanao indray manaraka ny fandarana voary eto amin'ny cultivé ny fandarana voary moa dia marihana fa ampahafantarana anao ireo zava-mananaina na zava-maniry ihany koa izay tsy fahita ankoatra ny eto Madagasikara. Raha tamin'ny herintsika dia ny zava-maniry no resahana amin'ity kosa dia biby no resahantsika ao anatin'ny fandarana voary tsy ny zany fa ny Varesia rubra na hoe varimena. Tsy varimena vary gasy fihinantsika izy io fa varika no afantarana azy zany hoe varimena zany. Ny varimena moa zany dia marina fa tsy hita raha tsy amin'iny faritra avaratra Atsinanana Nosy iny zany hoe any amin'ny faritra maro antsetra. Andahoary ho jerentsika ao anatin'ny fanadihadiana makasika an'izay. Manan-karena tokoa isika eto Madagasikara raha resaka gidro no asiana teny. Karazany hafa no entina amintsika androany, tsy inona izany fa itony antsoina hoe varimena itony. Varika no resaka eto fa tsy ilay vary foto-sakafontsika malagasy akory. Ny varimena dia fantatra amin'ny anarana siantifika Varesia rubra ary izy ity dia tafiditra amin'ny fianakaviam-be ny Lemuridae. Na dia tafiditra ao anatin'ny Lemuridae ny varimena, misy mahasamihafa azy tokoa amin'ny karazana varika hafa, indrindra ny eo amin'ny angezany ny vatany, ny lokony ary ny feony, araka ny fanazavana Andriamatoa Roger Marikoto manampahaizana manokana momba ny primate. Ny mampiavaka ny varimena amin'ny karazan-gidro hafa zany dia izy voalohany manana vatana somary lehibe dia ny felatanana sy ny felatongotra zany somary be velarana ihany koa. Ny volony izay hitanareo fa ohatran'ny bofobofoka sy tsara loko zany. Dia manaraka an'izay izy manana feo avo. Rehefa mihorakoraka izy tena manakoako rehany alavitra any mihitsy zany ny feony rehefa mihorakoraka izy. Ny Varesia rubra dia mirefy 370 cm raha miaraka amin'ny rambony ary 80 cm kosa raha ny vatany irery ihany no refesina. Milanja eo amin'ny 5 kilao ny varimena. Ny fomba fiainany dia mampiavaka ny Varesia rubra ihany koa satria ity varika ity dia tsy mivoaka raha tsy amin'ny atoandro. Izy io dia karazan-gidro mandeha atoandro. Ka ny karazan-gidro mandeha atoandro dia matetika ary izay mihitsy moa zany mandeha maromaro izy mandeha andiana zany na groupe ostika. Izay kosa nefa dia miankina amin'ny toy ny saison zany na ny ino filazana zany miankina amin'ny saison zany. Zany hoe rehefa fotoana mahabetsaka sakafo dia afaka vory maro izy ao anatin'ny fianakaviana iray. Amin'ny fotoana kosa mahavitsy ny sakafo dia voatery misaratsaraka izy ary manao andihany vitsivitsy zany miparitaka. Tonga indray fotoana mahabetsaka ny sakafo dia miaraka indray zareo manao andihany maro izy ao anatin'ny fianakaviana anankiray. Eo amin'ny lafin'ny sakafo indray kosa, efa saika 100 voankazo ny fiveloman'ny varimena ary anisan'ny mamparefo eo anoloany ny fahasimbany tontolo iainana misy azy izany. Noho izany karazana sakafo miankina tanteraka amin'ny voankazo izany koa, amin'ny faritra Beala mikitroka no tena mahavelona ny Varesia rubra. Arak'izany, fataro fa amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy iny no ahitana betsaka ny varimena satria dia antokoa mantsy no mbola misy alabe sy karazana hazo lehibe mifanaraka amin'ny fepetra takiny ny varimena. Raha jerena amin'ny saritany Madagasikara izany dia ny faritra Masoala sy Maroantsetra no fonenana natoraly ny varimena.
Ny varimena dia karazan-gidro tena mivelona amin'ny voankazo ranoray, izany hoe any amin'ny 70 isan-jatony sakafo hohaniny dia voankazo, ary voankazo anaty ala izy io ny ala eto Madagasikara ny voankazo anaty ala tsy tena hoe voankazo ngezabe ny atsika fa voankazo madinidinika, ary miazan'izay voankazo izay ny tena andanin'ny andro izany. Eo amin'ny fananana indray saika isa-taona ny varimena vavy anankiray no miteraka, saingy tsy dia betsaka ny zanany na dia eo izany fiterana isa-taona izany. Ny zanany tia karazana varika iray ity izany miavaka satria zareo afaka miteraka maromaro ihany izy, afaka miteraka ray roa izy dia isa-taona koa izy afaka miteraka. Fa ny olana fotsiny izany zareo mandeha amin'ny toerana avo, ny zanany tsy dia voaharo tsara ary be da be izany ny zanany no maty mbola tanora, na hoe mortalité infantile hozy tsika. Mahazo lazaina hoe mateza tokotra ny raha ohatra ka anatina sanjava-boary izany, satria any izy voakarakara, misy sakafo tsara, misy fanafody, voaharo ihany koa izy amin'ny prédateur izany, dia mahatratra amin'ny 9-10 taona izy na mahery arany na 10 taona ary izy mbola mety afaka hiteraka ihany koa mivavy aminazy izany. Somary voafetra tokoa araka ny fanazavan'Andriamatora Marcotte Roger azy teo, ary anisany mamparefo azy tokoa eo anoloan'ny etraketraka ny olombelona izany. Isan'ireo karazana varika ho lany tamingana ny Varesia rubra indrisa nefa. Misy antony vitsivitsy ny mahatonga izany, ary 80 isan-jaton'ireo anton'ireo dia avy amin'ny olombelona avokoa. Eo ohatra ny fikapana ny hazo lehibe fonenany. Fatatsika raha teo fa ny faritra maro antsetra sy masoala dia malaza amin'ny fananany hazo sarobidy isan-karazany toy ny andramena. Ny fikapana hazo lehibe eo ihany, fa misy ihany koa ny manao azy ity ho sakafo. Ny varimena tokotrany dia ianjadin'ny setrasetran'ny olombelona tokoa amin'izao fotoana. Raha tsy resaka fa tsy mifahasomban'ny ala ipetrahany dia tapahan'ny olona ny hazo vaventy izay misy ny voankazo tena fihinana io gidro io. Manaraka an'izay kapain'ny olona ny ala, anaovan'ny olona fambolena, tavo izy tsika, dia mena ihany koa izany ny faritry ny ala izay ipetrahany. Dia manaraka an'izay hazain'ny olona ihany koa izy ataony sakafo miaraka amin'ny fanombanan'ny ala izany dia voahaza miaraka amin'izay varimena atao sakafo. Amin'ny maharena lehibe ny varimena izay varika efa madiva ho lany tamingana tokoa, tsy maintsy napetraka ny tetika sy drafotra matipaika mba hiarovana azy. Eo ohatra ny fametrahana valan-javaboary sy ny maro hafa koa. Ny voalohany aloha dia ny fiarovana ny toerana honenany ny fiarovana ny ala izany, dia misy zany ny valan-javaboary izay misy anazy io faritry maro antsetra iny miaraka amin'ny Madagascar National Park. Misy ihany koa faritry Makira iny izay misy ny VCS sy ny fiaramiasa amin'ny ZERP zany, groupe de recherche sur les primates de Madagascar. Dia ao anatin'ireo valan-javaboary eo zany no afaka miaro ny varimena, ny mpitatana an'ireny ala ireny, miaraka amin'ny mponina eo amin'ilay toerana izany. Manaraka an'izay ihany koa misy ny sahan-javaboary na ny parc animalier izany eto Madagasikara izany, misy any Tsimbazaza, fa any ivelany ihany koa dia efa betsaka izy io. Misy any Japon, misy any Europa, misy any Amerika, satria izy io dia mahasarika ny mpizahatany. Ka efa politika taloha tany izany efa nisy ny fiompiana ny varimena anatin'ny sahan-javaboary na parc animalier. Mitondra fidiram-bola ho an'ny arikarena sy ny fananana karazam-biby izay tsy misy raha tsy eto Madagasikara irery ihany tahaka ny varimena. Arak'izany, ny fidirany tsiraray atsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana no vahaolana mahomby indrindra amin'ny fiarovana ity biby ity. Ny fanantenana izany dia ho an'ny olona ny fotony aloha, dia ho an'ny mpitatana ny valan-javaboary izany dia ampahirezina izy ireo mba hanao tsara ny asany
ary tsy kely soroka amin'ny adity mavesatra zay atao satria sarotra tokoa zany miaro ala zany indrindra amin'ny faritra maro atsetra iny amin'iny faritra misy ny andramena sy misy an'ireo ahasarobidy samihafa dia ampahireziny nareo mahireza amin'ny asa fa fiarovana ny harem-pirenena izy io ka dia mampahirana azy ireo. Manaraka an'izay ho an'ny mpitondra fanjakana zany aza vela hiasa irery ny olona ireny fa miatra manaina ny asan'ireny olona ireny. Fiarovana ny valan-javaboary dia miatra manaina ka noho izany mila ny fandraisana anjara mavitrika zany ny mpitondra isanisa na mpitandro filaminana io na ny mpitondra eo atoerana na ny ety amin'ny fitondrana foibe ihany koa dia manainga anareo anampy ny mpitantana ny valan-javaboary sy ny mponina izay mandray andraikitra eny atoerana. Ho antsika ilay vahoaka ifotony zany dia aokatsika tonga saina fa harem-pirenena ny varomena tsy misy afa-tsy eto amintsika ireny ary eny mahatonga ny vazaha avy lavitra mandeha manao fizahantany ety amintsika. Manaraka an'izay ireo zanaka manjafitsika ireo tokony handova zany harem-pirenena zany ka aoka re tsika tsy ho tia tena ka itsika amin'izao fotoana zao dia handringana hiaza na koa hividy na hivarotra ireny varomena ireny aoka tsika ho sarotiny hiaro sy ho sarotiny tokoa amin'izany fiarovana ny harem-pirenena izany. Dia toy izay no mahakasika ny varomena na ny varesia rubra moa ny ahafantarana anazy izay tafiditra ao anatin'ny fianakaviamben'ny lemurité. Marihana moa fa efa olany tamingana ity karazana gidro ity noho ny antony eo ny tavy eo ihany koa ataon'ny olona sakafo izy ity na ihany koa misy manapaka ny hazo. Dia amin'ny herin'ny an'io izao indray ary ny fotoanantsika manaraka zavamaniry indray no resahantsika dia mandra-pionandray ary.